tonga soa atao anatin'ny fandarana mahavokatsy izay vokarin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana indray sika amin'ity takariva ity miaraba tokompolahy miaraba tokompavy anio dia ny mahakasika ny sampanasa izay misahana ny asan'ny vétérinaire na ny DSV service vétérinaire eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no hoentina aminao anasako anao avy hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Iray amin'ireo sampana misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana ny aretim-biby eto Madagasikara na ny DSV no isantarantsika ny fanadihadiana. Misy andraikitra 4 sahaniny eo amin'ny fanaraha-maso ny aretim-biby. Ny direction des services vétérinaires moa zany na sampandraraha miandraikitra ny asa mandraraha vétérinaire dia manatanteraka ny andry voalohany sy ny andro faharoa ny politika ankapobeny ny fanjakana amin'izay mikasika ny fahasalaman'ny biby sy ny fampandrosoana izay entina izay fahasalaman'ny biby izay. Ny amin'ny voalohany misahana ny maha-olona dia misahana manokana ny fahasalamana zany ny service vétérinaire, zany hoe salama ny biby dia mahanana sakafo araka ny tokony ho izy ara-pahasalamana ny vahoaka. Ny amin'ny andro faharoa misahana ny fahavitantenana sakafo izy mifandraika amin'izay biby salama izay ihany. Rehefa salama ny biby dia mitombo ara-dalàna dia ampy ny sakafo sy ny vokatra avy amin'ny biby eny an-tsena izay ho jifain'ny mpanjifa rehetra. Ny direction service vétérinaire moa zany dia mizara service telo. Ny voalohany dia ny misahana ny fanaraha-maso sy ny ady amin'ny aretim-biby. Ny faharoa dia misahana ny fiarovana ny aretina avy amin'ny sakafo azo avy amin'ny biby mba tsy hifindra amin'ny olombelona sy ny fitantanana ny fanafody biby zany. Ary ny service fahatelo dia misahana ny fanaraha-maso ny sisitany, zany hoe isika eto Madagasikara moa zany mifandray amin'ny firenena any ivelany dia araha-maso ny fifanakalozana amina biby velona na biby ompiana io na biby avy any an'ala na biby dia zany dia na ny vokatra avy amin'ny biby ihany koa dia araha-maso eny amin'ny sisitany eny satria mety mitondra aretina miditra eto Madagasikara eny ary miaro ny firenena hafa mba tsy ny aretina avy eto amintsika no ifindra any amin'ireny mpifanakalo ara-baritra amintsika ireny. Efa tamin'ny taona 477 Madagasikara no nametraka ilay antsoina hoe mandat sanitaire, izany hoe ireo asa fanaraha-maso sy fisorohana ny aretim-biby izay tokony ataon'ireo vétérinaire mpanjakana nefa mbola tsy mahenika nosy izy ireo dia nomenan'ny vétérinaire tsy miankina izay miisa 200 ankehitriny ny fiandraketana ny asa. Marina fa eo ambany fiahian'ny sampandrarahana asan'ny vétérinaire manara-maso ny asa ataon'ny vétérinaire tsy miankina. Misy andraikitra 4 nomenana azy ireo dia ao anatin'ilay fanaraha-maso ny aretim-biby sy ny fametrahana fanatanterahana ireo fepetra fisorohana sy ady atao amin'ny aretim-biby. Eo ihany koa ny fanaovana vaksiny FAOB izay iarahana amin'ny fanjakana. Ankehitriny zany zao dia ny vaksiny fanefitry ny BR sy ny besoroka aloha no tsy maintsy atao. Miankina amin'ny vokatra azo amin'ny fanaraha-maso ny aretim-biby dia manatanteraka ny fanaovana vaksiny FAOB amin'ny haromontana sy ny mety aretina hafa ihany koa izy ireo. Mba ahafahany manatanteraka tsaka sy andavany asa eny anivon'ny faritra izay sahan'izy ireo izay mety hahatratra manomboka hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 20 commune dia miara-miasa amin'ny mpitsabo-panampy vétérinaire izy ireo na ireo paraprofessionnel vétérinaire fa miara-miasa ihany koa amin'ny olon-tsotra izay voasongadina ao anatin'ny fiarahamonina. Mahakasika ny fanaraha-mason'ny aretim-biby dia efa mampiasa fitaovana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia iarahana amin'ireo vétérinaire tsy miankina ny sampana foibe DSV. Fa manana tambanjotra mafy izahay, zany hoe ireny zavatra mivoaka eny amin'ny Facebook ireny zavatra efa anananay information avokoa izy ireny. Fa rehefa misy mitranga ohatra ireny dia mamerina ihany izahay miverina manara-maso hoe manamarina ny fisiny sy ny tsy fisiny satria isany ao anatin'ny fanaraha-maso ihany koa ny mifehan'ireny
vaovao miparitaka eny amin'ny tambajotra sy eny amin'ny rehetra ireny. Anisan'ireo karazana aretina matetipitranga eto amintsika ny aromotana. Aretina tena mbola misy eto Madagasikara izy io na lazaina amin'ny teny vahiny hoe mbola endemika amin'ny aromotana isika eto. Mandray anjara betsaka amin'ny fiadiana amin'ny aromotana ny veterinera tsy miankina. Misy aromotana zao tamin'ny heritaona, misy aromotana isaky ny misy trangana aretina zany dia tsy maintsy mailo be zay akalikana anaikitr'olona ohatra resaka aromotana ny resaka eto dia iny tsy ny matetika ampitranga be dia tsy maintsy mandraina foana vao manosony taratasy manao l'observation dia ty tsy maintsy alefany amin'ny Institut Pasteur dia mivaliny iny tena ndrasako mihitsy fa vao mitotiny iny zay koa zao aloha mahafinaritra vao mivoaka ny valiny tonga dia miantsony Institut Pasteur dia tonga zay dia miantsony ambaratonga rehetrarehetra amin'izay fotoana zay ohatra zao taonto tapenaka zao n'izy vao mivoaka le izy dia tonga dia informé na ny santé ny informé na zay no informé dia ohatra matsizina indray le olona zany tsy nandalo taty le alika fa le olona tonga dia tany an'hôpitaly dia ny dokterany mahita hoe aromotana io tonga dia contacte aingana koa ny vétérinaire. Ny vétérinaire sanitaire isaky ny faritra no mitsara ny hena ary mandefa ny tatitra any amin'ny sampandraraha fohy be mpitsara hena efa nandalo fiofanana manokana no manatanteraka ny asa. Raha ohatra ka hoe hanomboka hamonombotsika dia misy lalana maromaro tsy maintsy ho hitantsika ao anatin'izay manoraka tonga anazy hoena ny ambilanika eto moa zany dia hitantsika ty valanombo ty vala ity zany raha vao tonga ny ombo reo zao ombo tonga tamin'ny maly dia makaina 24 heures zareo dia mena rano zareo bidon mangamanga misotro rano zareo dia manao repos zareo omby salama tsara mihinan-kanina tsara en forme tsara no hoentina vonoina zany. Mailo amin'ny fotoana rehetra ireo tompona andraikitra amin'ny fanaraha-mason'ny aretim-biby. Efa fantatra fa rehefa vanim-potoana ny orana fahavaratra toy izao dia ireo aretina izay mifindra amin'ny alalan'ny moka na ny kongona no tena betsaka ny tranga dia efa manao fanentanana izahay. Anisan'ireo andraikitra lehibe sahan'ny sampanasa ny fitakiana ireo antota taratasy fanafarana biby na vokatra avy amin'ny biby toy ny taratasy fanamarinana ara-pahasalamana, ny valin'ny fitiliana amin'ireo aretina ahina sy atahorana hiditra eto amin'ny firenetsika. Indrindra ihany koa mangataka ny valin'ny fitiliana amin'ny resaka grippe aviaire hautement pathogène. Eo ihany koa ny fanamarinana ny fiavian'ny biby sy ny vokatra. Ilaina ihany koa ny faktura izay nividianana an'ireo entana. Manofana ireo veterinera tsy miankina ihany koa ity sampanasa ity sy ireo ao anatin'ny tambajotra isan-taona farafahakeliny no manofana azy ireo amin'ny famantarana ny aretim-biby mba hisorohana ny hoe ny any ivelany indray no mahalala meloa fa eo ihany koa ny fampiofananareo veterinera ny amin'ny fepetra raisina raha sanatria misy aretina vaovao mitranga. Misy ihany koa ny fanafarana fanafody ho an'ny biby tafiditra amin'izany ny vaksiny. Fanomezana lalana na agrément sanitaire ho andreo orinasa mikirakira zany sakafo avy amin'ny biby. Ho amin'izay zany dia misy fanendrena vétérinaire officiel izay natao hanara-maso ireo orinasa ireo. Misy zany ireo fepetra takiana mba ahafahan'ny mpandraraha anankiray manafatra ireo sakafo avy amin'ny biby. Rehefa feno zany ireo fepetra ireo dia mahazo io alalana afaka manafatra sakafo avy amin'ny biby io. Rehefa tonga moa ny entana dia misy ny contrôle zany ataon'ny agent avy ato amin'ny service any amin'ireo orinasa mpanafatra ireo. Dia misy ireo atota taratasy tsy maintsy ilaina zany ahafahana manome izay alalana fanafarana fanafody avy amin'ny biby izay. Mianaka ankehitriny ny fivarotana panafody tsy ara-dalàna eny amin'ny toerana tsy natokana ho amin'izany. Manana andraikitra lehibe amin'ny fanaraha-maso izany ity sampanasa iray eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ity. Misy tokoa ireo mpivarotra fanafodim-biby tsy ara-dalàna. Mila lalana manokana zany avy aty amin'ny ministera ny fivarotana ireny fanafodim-biby ireny. Asaina zany tsika manantona ireo vetérinaire izay nianatra manokana momba ny fampiasana ny fanafodim-biby.
sampanasa mifampiankina amin'ireo teo aloha ny sampanasa misahana ny fanaraha-maso ny sistan'ny Madagasikara ary tena tsy azo tsenontsiniavana. Amin'ny ankapobeny zany amin'ny manosy an'ny Madagasikara dia mila arovana ny sistany mba tsy hidirana aretin'ny biby vaovao na aretin'ny biby izay mety misanatria ihany koa mety ahazo ny olona. Fahamailona moa zany ny filaza azy amin'ny anankiray zany hoe vigilance, fa eo ihany koa ilay tena hoe fanaraha-maso isan'andro isan'andro 24 heures sur 24 moa zany. Madagasikara ny manosy azy dia manana ny fiandrianany manokana zany statut amin'ny filazana azy izay isika zao mbola lavitry ny aretin'ny biby vaovao mivezivezy any ivelany any. Ankehitriny manana toerana fanaraha-maso ny sistany ofisialy isika eto Madagasikara. Poste d'inspection aux frontières 22 io zany zao zay raha tsy mangaika anay aty amin'ny Fohibe. Misy izy natsotsika hoe primaire izay misy fivezivezena matetika na olona io na entana toany Ivato moa seranam-piaramanidina fotsiny toany Toamasina izay sady misy ny seranatsambo lehibe eto Madagasikara, misy ihany koa seranam-piaramanidina. Ao ihany koa i Nosy Be sady misy seranatsambo izy ny seranam-piaramanidina, manarak'izany i Dego, misy ihany koa izy seranatsambo seranam-piaramanidina, dia i Majoga torak'izany, dia i Toliara. Akoatra ireo dia misy ihany koa ny fivezivezena anatiny fotsiny toy ny Manakara sy Morondava. Ho an'ny atao anatin'ny afovoantany mameno azy 20 dia misy ny terminaux container na ny fitobian'ireo container lehibe izay mitondra entana toy ny ao Antsirabe, Fianaratsoa ary Ambatondrazaka. Hatreto nisy ny vokatra mivaingana teo amin'ny asa fanaraha-maso. Raha atao banky tokana moa zany dia ny service vétérinaire dia mitandro ny fahasalaman'ny biby mba hiarovana amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Arak'izany manana ny anjara toerany lehibe ity sampan-draharaha misahana ny asan'ny vétérinaire na ny DSV ity eto anivon'ny firenena. Raha mila fanazavana fanampiny dia manatona eny amin'ny DSV Ampandrianomby. Hatreo ihany koa ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Isaorana ianao nanjoy izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny ekipan'ny serasera eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny tantsoroka tamin'ny fanatanterahana izao fandarana izao. Mametraka ny mandram-piona, mandram-pijery iray toko klasy toko vavy. Veloma tompoko.